Mariana isantaona ny faraka ambin'ny 10 aprily ny andro iraisampirenena ho an'ny aretina Parkinson. Hatreto tsy mbola misy ny antotanisa mazava mikasika ireo malagasy tratra ity aretina Parkinson izay aretina mahazo ny atidoha vokatry ny tsy fampiny ny dopamine. Misy ireo marary mivondrona anatin'ny fikambanana amin'izao ary miisa 4 izy ireo amin'izao fotoana izao. Lafo dia lafo ireo fanafody tokony hoaniny ireto olona tratry ny aretina Parkinson izay olona mahery ny 20 taona no mpahazo azy. Mahatratra hatrany amin'ny 2 hetsy ariary raha ny fantatra ny sara ny fitsaboana ity aretina ity isam-bolana. Zay ny amin'ny vaovaon'ny fahasalamana iny fa manana hatramin'ny faranty volana aprily ity ny rehetra ijerena antsara ireo zava-niseho nandritry ny tolona nataon'ny malagasy tamin'ny taona 1770 sy 1900. Mahaliana ny maro tokoa ity fampirantiana sary etsy amin'ny anta Ambohida ity hatramin'izay nisiny izay. Olona hatramin'ny iray alina isan'andro no liana sy tonga mijery ny fampirantiana sary ny zava-nisy sy ny tolona niseho tamin'ny taona 1770 sy 1900 teto Madagasikara. Ny ahafantarana ny tena zava-nisy marina tamin'izany mba tsy ho tantara sy nofinofy fotsiny na tonga ireo olona nijery izany. Fahitako anazy aloha tena manampibetsaka indrindra ho an'ny mpianatra zany dia be ny malagasy tsy nahalala ny zavatra ohatr'izao nefa ny tena zavatra sarobidy be mihitsy ny hoe tsy azoazo foana ny fahaleovantena raha tsy misy an'izao tsy miainany tsy fantatritsika zany tsy miainan'ny olona amin'izao fotoana izao dia tena misotra ny olona afaka manao fa na dia adina sy fampirantiana ohatr'izao. Mampihetsi-po ny zava-nisy sy ny fikirizana nataon'ireo malagasy ity tandrazana tamin'izany raha ny nambarany ity rangahy ity. Tsy tokony atao ambany zavatra nefa izany fitiava-tandrazana namoizana aina maro raha ny fanazavana. Sary mampihetsi-po tokony manaitra antsika rehetrarehetra jerena satria izao fahorinana azy iray tandrazana tamintsika tany aloha tokony mbahatsapa an'io zany hoe izao fahorina dia tokony aredina tsara zany. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana aprily teo no nisiny ny fampirantiana sary mikasika ny tolona 1770 sy 1900 tetsy amin'ny anta na ny Agence Nationale d'Information taratra Ambohida. Sary hatramin'ny 70 no ampirantiana ny toerana raha ny fanazavany. Tena tanjona zany dia anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny tolobava. Tsy fankalazana moa zany tena manao fanamariana ny 70 taona ny tolom-panafahana 1770 sy 1900 isika. Ny antony mahatonga an'ilay izy hoe mbola hitanareo misy ao hatramin'izao dia tsotra satria ny fankalazana ny 70 taona ny tolona zany amin'ity dia ankalazaina sy mariana mandritra ny taona 17 sy 2000 zany amin'ny taona zany voatapitra ny fanamariana io tolona dia 20 mars. Andraikitra roa lehibe no sahan'ny anta dia ny mitahiry ny tahiry-tsary ary ny mitrandraka vaovao. Sary hatramin'ny 4 hetsy mirakitra ny tantaran'ny malagasy na ara-politika na ara-tsosialy no voatahirin'ny anta amin'izao. Dia iny fanedidina indray tompo-kilasy tovovavy no manakatona ny fampalalama vaoantsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity. Isarony sika tany tokantrano naritra nijery hatramin'ny farany ary mamia fotoananao ny sampana fampalalama vaovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompokila, veloma tompoko vavy.